Ilay fanantenana lehibe. Ilay fanantenana lehibe. Fandalinana soratra masina mahakasika ny bokin'ny Apokalypsy. Arahinao eto amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny pasteur Akida Tantely. Ilay fanantenana ho anao. Ampifaliana indray no iarabanantsika mbola manohy ny fanarahana izao famelabelaran-kevitra ratsoratra masina izao. Ny lohateny odinitsika androany dia hoe ny adin'ny Haramagedona sy ireo loza fito farany. Inona moa izany adin'ny Haramagedona izany? Indray ny olombelona eto amin'ity tany ity dia efa tena leo mihitsy raha vao resaka loza, resaka ady ny resana. Misy mihitsy aza no manova ireo fandaharana raha misy mijery fahitalavitra ka resaka loza, resaka ady, resaka herisetra sy korontana no mandeha eo amin'ny fandaharana. Ny bokin'ny Apokalypsy dia mitantara amintsika ny amin'ny siny ady ny Haramagedona, ny amin'ny siny loza fito farany. Tena zava-misy tokoa ve izany? Ahoana no fiatraikan'izany eo amin'izao planeta tany izao? Ahoana raha isy loza natioraly maneran-tany mifanesesy eto amin'ity planeta tany ity? Mety ametra-panontaniana isika hoe fa maninona moa no avelan'Andriamanitra hitrangy izany? Nahoanany dia ekeny iseho eo amin'ny olombelona amin'izao taranaka ankehitriny izao ny amin'izany loza izany, loza fito ady ny Haramagedona, raha oviana no hitranga izany. Ary hoaiza ireo vahoakan'Andriamanitra milo makatonteny manaradia azy amin'ny fotoana izay hitrangany izany loza fito farany izany. Moa ve efa manakaiky izany fahoriana lehibe izany ny tantaran'ity tany ity? Moa ve efa eo am-potry ny loza fito farany izao havelomantsika izao? Andao isika hijery andinika ny soratra masina indray ao amin'ny bokin'ny Apokalypsy. Apokalypsy 4:14 manao hoe: ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nanidina teo afovoan'ny lanitra, nanana filazantsara hotoriana amin'izay olona monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny, ary ny olona rehetra nanao tamin'ny feo mahery hoe: matahoran'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy, fa tonga ny andro fitsarana. Tian'Andriamanitra isika aneo fankatoavana sy fanajana azy. Ary manola hafatra manao hoe: miankofa eo anoloan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Mitaky amintsika ny verenana amin'ny fiankofana amin'ilay mpahary indray izany, ilay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Atsiarovantsika ny amin'ny famoronana izany, atsiarovantsika ihany koa ny amin'ny sabata ny Baiboly, izay natao atsiarovana ny asa nataon'Andriamanitra nentina nahary izao tontolo hitany masontsika rehetra izao. Ao amin'ny Apokalypsy 4:7 sy ny 7 ihany koa dia misy afatra lehibe anankiray entin'ny anjely manao hoe: ary nisy iray koa dia anjely fahatelo nanaraka ireny ka nanao tamin'ny feo mahery hoe: raha misy miankoka eo anoloan'ny bibidia sy ny sarony ka mandray ny marika eo amin'ny andriny na amin'ny tanany, dia izy koa no hisotry ny divainy fahatezeran'Andriamanitra izay nahidina teo amin'ny kapoky ny fahatezerany, tsy miaroaro zavatra, sady ampijaliana amin'ny afo solofara eo anatreny anjely masina sy eo anatreny zanak'ondry. Afatra anankiroa izay miresaka fiankofana, na isika miankoka mipahary ny lanitra sy ny tany amin'izao andro mpitsarana izao, amin'izao andro iainana feno ny filazantsara mandrakizay izao, na isika miankoka manoloana ny bibidia sy ny sariny. Ny ady lehibe eto amin'ity tantaran'ity tany ity dia ny ady ny fiankofana, ady na iankoka eo amin'Andriamanitra isika, na iankoka eo amin'ny Satana, ady eo amin'ny fisainantsika, ady eo amin'ny safiditsika. Andriamanitra dia miantso vahoaka manokana. Ary eo amin'ny Apokalypsy 4:12 dia izao no ilazany azy: indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an Jesosy. Mitsapa ny fahatokitsika Andriamanitra manoloana izany ady izany. Tadidinareo ve ny tantarany namany Daniela 3 amin'ny rahalahy?
rehefa nanamboatra sary olona volamena ny mpanjaka ny Abokadinezara, nanery azy ireo mba hiankoka amin'ity sary olona volamena ity. Resaka fiankofana izany, tsy nanaiky ary nandahatra amin'ny farany ny ankoka amin'Andriamanitra samboka, tsy pahary ny lanitra sy ny tany, ireto sakay zany Daniel 3 mirahalahy ireto. Ary amin'ny andro farany, amin'izao fotoana ivelomantsika izao, dia mbola apiditra an'io ezaka amin'ny taonany olona iankoka amin'Andriamanitra samboka io mandrakariva Satana. Ezaka mandrakariva izy mba tonga antsika iankoka amin'ilay bibidisy ny sariny. Ao amin'ny Apokalypsy 5:1 dia zao no ambarany tenin'Andriamanitra. Ary hitako fa indro nisy famantarana iray koa tany an-danitra, sady lehibe mahagaga, dia anjely fito izay nanana lovia fito farany, satria ireny no ety mahatanteraka ny fahatezeran'Andriamanitra. Inona moa ty hoe fahatezeran'Andriamanitra ity? Ny fahatezeran'Andriamanitra dia tsy fahatezerana amin'ny mpanota, fa fahatezerana amin'ny fahotana. Mandritra ny loza fito farany dia ho afaka tanteraka ny famindrampon'Andriamanitra, anala ny tanam-pitiavany Andriamanitra, ary dia iseho andrakotra nyty planeta tany ity, izany fahatezerana vokatry ny fahotana izany. Ireo loza fito farany, ireo no anjara sahaza an'ity tontolo feno fikomina ity. Rehefa ho voatory ny filazantsara manerana izao tontolo izao, rehefa andray ny fanapahan-keviny tsirairay, na iandany amin'Andriamanitra na iandany amin'ny Satana. Rehefa izany dia namafy ny fametrana ny mariky ny bibidi eo amin'izay miankoka aminy Satana. Ireo mankatoa an'Andriamanitra dia ankatoa azy ampitiavana mandrakariva. Rehefa izany kosa dia iseho amin'izay ireo loza fito farany hiatra amin'ity tany ity, ary aorinan'izany dia ho avy Jesosy Kristy. Ireo no trangan-javatra ifanesy araka ny ambaran'ny faminaniany bokin'ny Apokalypsy azy. Fantaniana mipetraka dia hoe aizany misy ireo olon'Andriamanitra amin'io fotoana irotsany loza fito farany io. Moa ve fa afaka izy ireo, efa ny an-danitra ve izy ireo, sa mbola miaina anatrika ny fahatanterany zany loza fito farany zany? Adidinareo ve fa tamin'ny andro izay nisy ny loza tany Egypta tamin'ny nanafana ny zanak'Israely, dia tao anatin'ny tanànany Egypta ireo vahoaka an'Andriamanitra, kanefa narovana tamin'ny fomba manokana tamin'izany fotoana izany. Apokalypsy 5:15 dia zao no ambarany tenin'Andriamanitra. Tsy nisy nahazo niditra tao amin'ny tempoly mandra-pahatanteraky ny loza fito netiny anjely fito. Iaina sy velona anatrika izany loza izany eto amin'ity planeta tany ity ireo vahoaka an'Andriamanitra, kanefa ho jerentsika fa Andriamanitra dia manana planina feno fiarovana, feno fitiavana, feno fiadanana ho an'ny vahoakany, na dia ao anatin'izany zavatra izany azy. Rehefa andray ny fanapahan-keviny tsirairay avy amin'izay fotoana izay, dia ho tanteraka ny ambaran'ny Apokalypsy 2:20 manao hoe: izay manao ny tsy marina, oka mbola anao ny tsy marina ihany, izay maloto, oka mbola hialoto ihany, fa izay marina kosa mbola anao ny marina ihany, ary izay masina dia mbola hiamasina ihany. Hiavaka roa ny atokon'olona eto amin'ity planeta tany ity amin'izay fotoana izay: ireo marina sy ireo tsy marina, ireo masina sy ireo tsy masina, ireo madio sy ireo izay tsy madio. Io no krizy farany hiatra eto amin'ity zao tontolo izao ity, no hoe hiandany amin'Andriamanitra ve isika, sa anotra tanteraka any Kristy. Apokalypsy 5:1 manao hoe: ary naharefy feo mahery avy tao amin'ny tempoly aho, nanao tamin'ny anjely fito hoe: mandehana, aidino amin'ny tany ny ao amin'ny lovia fito feno ny fahatezeran'Andriamanitra. Nahoana moa no antsoina hoe loza fito farany ity loza fito ity? Satria efa nisy ny loza voalohany hitantsika ny amin'ny nanafahana ny zanak'Israely avy any Egypta tamin'ny tana maherin'Andriamanitra. Natao zany mba ho fananarana atsika, ho fianarana ho atsika, andraisantsika lesona mba tsy hanjoa atsika ny amin'ny loza fito farany.
tahaka ny arovan'Andriamanitra ireo zanak'Israely no iarovany ihany koa ireo izay miandany aminy, ireo izay manolo-tena iankoka aminy. Izy ilay mpaharo ny lanitra sy ny tany, izy ilay mpamonjy sy mpanavitra antsika, izy ny tokony ankofana. Mandritra n'io fotoana io, eto amin'ity planeta tany ity, ny zanak'Andriamanitra tahaka ny nahateo ny zanak'Israely, tahaka ny diran'ireo sakaizan'i Daniela tao anatin'ny laforo misy afo mirehetra, kanefa ny tana maherin'Andriamanitra no miaro azy ireo. Manolotra finoana matanjaka ao antsika Andriamanitra, finoana miankina amin'ny Kristy, finoana miaritra ny zavatra rehetra, finoana izay maharitra mandrakizay. Misedra fitsapana sy fahoriana isika, eny marina izany. Ary mbola isedra izany isika vahoaka an'Andriamanitra, isika miandany amin'Andriamanitra mandritra ny loza fito farany. Anatika izany isika, kanefa dia Andriamanitra mihitsy ny miaro atsika, ary Andriamanitra no anafaka atsika. Apokalypsy 7:7 manao hoe, rehefa afaka izany dia hitako fa indreo nisy olona betsaka tsy tambo isaina avy tamin'ny firenena rehetra sy ny fokom-pirenena sy ny olona ary ny samihafa fiteny, nitsangana teo anoloan'ny seza fiandrianana sy teo anatreny zanak'ondry, ny akanjo fotsy sady ny tana sampandrofy teny an-tanany. Ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe, ary ny akanjo ny sasany sy ny fitsiny tamin'ny rano zanak'ondry. Ary noho izany dia mitoetra eo anoloan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy, ka manompo azy andro aman'alina eo amin'ny tempoliny. Aseho ny faminanian'ny Apokalypsy fa ireo vahoaka izay hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra dia vahoaka avy tamin'ny fahoriana lehibe, vahoaka nandresy tao anatin'ilay ady lehibe ifanaovany tsara sy ny ratsy, niaritra fitsapana mafy, niaritra fahoriana mivaivay, kanefa niaraka tamin'ny mandrakariva Andriamanitra. Ary ankehitriny dia miara-manjaka amin'Andriamanitra izy ireo. Apokalypsy 7:4-7. Ary lay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana dia melatra ny trano lainy andrakotra azy. Tsy onona na angetaeta intsony ireo, ary tsy haninona azy ny masoandro na izay hafa nanakory. Fa ny zanak'ondry izay eo afovoan'ny seza fiandrianana no mpiandry azy, ka hitondra azy ho amin'ny loharano ranomaina. Ary ho fafan'Andriamanitra ny ranomaso rehetra amin'ny masony. Zany dia midika fa avy nandalo fahoriana ny vahoaka an'Andriamanitra, kanefa Andriamanitra kosa namonjy, nanavitra azy, ary mamponina azy mandrakizay ao anatin'ny tontolo feno fiadana. Andeha jerentsika tsirairay ny amin'reto loza fito farany reto. Ny voalohany dia ny amin'ny vairatsy izay mampahory. Ao amin'ny Apokalypsy 7:1-2 manao hoe, dia nisy vairatsy sady mampahory ny olona rehetra, ireo izay tsy manaiky an'Andriamanitra dia hiarany izany vaizany. Asehon'Andriamanitra izany mba ilazany amintsika tsirairay avy fa ny toko sy aro rehetra dia ao amin'ny Kristy. Anapatra ny fahefany Satana hiteny fa izy ny mpiaro, izy ny mpampahory, izy ny mpampijaly. Asehon'Andriamanitra kosa amin'ny alalan'ity vairatsy ity fa ny fiarovana dia ao amin'ny Jesosy Kristy irery ihany. Io no lazain'ny mpanao salamo manao hoe, Andriamanitra no aro sy ero atsika, izy no miazona atsika amin'ny tana maheriny. Loza faharoa dia ny amin'ny ranomasina izay miova rà. Amin'ny 7 amin'ny Apokalypsy 4:40 manao hoe, ary ny faharoa nampidina ny tao andiviny tamin'ny ranomasina, dia nodira tahaka ny ranon'ny olona maty ny ranomasina, ary maty ny zava-mananaina rehetra teo. Hitantsika fa ilay bibidia dia ezaka hanapatra ny fahefany hiteny manao hoe tsisy mahazo mividy, tsisy mahazo mivarotra, eo ampelantanany ny fahefana ara-ekonomika. Kanefa Andriamanitra kosa miteny fa izany ranomasina mivadika rà izany dia midika fitotongana ny toe-karena, tsy misy azo ianteherana intsony. Asehon'Andriamanitra fa ny antoka ara-ekonomika rehetra dia eo ampelantanany, fa tsy eo ampelantanany Satana, tsy eo ampelantanan'ilay bibidia. Loza fahatelo dia ny amin'ny ony sy ny loharano izay mivadika ho rà. Ao amin'ny Apokalypsy 4:4 manao hoe,
ary ny fahatelo nampidina ny tao andoviny tamin'ny ony sy ny loharano dia nodiray ireny. Devoly, ny satana, ilay bibidia dia ezaka anapatra ny fahefany, amono, anameloka, ahafaty ireo mpino an'Andriamanitra amin'ny tanany didiny, manaraka ny sitrapony, miankoka eo amin'ilay pahary ny lanitra sy ny tany, anapatra ny fahefany ny devoly, amongotra hatramin'ny fakany, ezaka amono andripaka ny vahoaka an'Andriamanitra. Ilay ony sy loharano miovara dia midika fa eo am-pelatanan'Andriamanitra. Izy ny loharanonaina, maneho aina ny rano, ary izy no miazona n'izao tontolo izao. Izy no miazona amin'ny fahefany ny heriny ny aina rehetra eto amin'ity planeta tany ity. Apokalypsy 4:10, ny 15 manao hoe, ary nareny anjelin'ny rano anana hoe, marina ianao, ilay ankehitriny sy taloha dia ny ray masina, satria efa ny tsara toy izany ianao. Fa ny rany olona masina sy ny mpaminano ny nalatsany, ka dia raha kosa no nomenao sotroina, ary tandrifiny ho azy izany. Rehefa mivadika ho ra ny loharano sy ny ony, dia anehoany Kristy izany fa ny fiainana rehetra dia ao aminy. Izy ny tompony aina, izy ny tompony fiainana, ary dia asehony ho hitany zanak'olombelona rehetra eto an'ity planeta tany ity izany. Loza faefatra, ny masoandro dia ho lasa mandoro. Apokalypsy 4:15 sy ny 7. Ary ny faefatra napidina ny tao andoviny tamin'ny masoandro, dia nasaina nandoro ny olona tamin'ny afo izy, ary mahay ny hafanana be ny olona dia niteny ratsy ny anaran'Andriamanitra, izay manam-pahefana amin'ireny loza ireny, izay sady tsy nibebaka mba hanome voninahitra azy. Ireo loza farany ireo dia maneho fa maro ny olona natoky ny fampianarana sandoka, ny zavaboary no ny ankofany, ny Andriamanitra masoandro no ny tompoiny, ilay Andriamanitra izay no indraindrainy, io no lasa tonga nandoro azy. Ny fanompoana marina rehetra dia ao amin'ny Kristy. Izany no asehon'ity masoandro mandoro ity. Ny ankofan'ny olona ny masoandro, ny ankofan'ny olona ny andro ny masoandro, nandoro an'ireo olona mpiakoka amindreo izany, satria ny fanompoana marina dia ao amin'ny Kristy. Ary izay mitoetra ao amin'ny Kristy ao amin'ny avo indrindra no monina ao ambany aroko ny tsy toa. Tian'Andriamanitra ny hanompontsika azy marina. Ny loza fahadimy dia ny amin'ny fahamaizinana. Apokalypsy 4:10 manao hoe, ary ny fahadimy nampidina ny tao andoviny tamin'ny seza fiandrianan'ilay bibidia, dia tonga maizina ny fanjakana, ary ny olona nitsakotsako ny lelany no ny fanaintainana. Mitady fahamaizinana ty izao tontolo izao ty. Miala amin'ilay fahazavany Baiboly, miala amin'ilay fahazavany soratra masina, tsy manaraka ny tenin'Andriamanitra, ataon'Andriamanitra ho tonga aizina anarona azy ity izao tontolo izao ty. Fa tiany aseho kosa ny fahazavana dia ao amin'ny Kristy irery ihany. Salamo 7:15. Fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. O Jesosy Kristy ao amin'ny Jaona 9:12. Zao ny fahazavana izao tontolo izao. Tian'Andriamanitra aseho fa ny fahazavana dia ho aminy irery ihany. Ilayntsika ny manaiky ho tariny soratra masina. Ireo izay tsy mino an'Andriamanitra dia hanamafy ny fony mandrakariva. Ambarany 1:10 fa miteny ratsy an'Andriamanitra izy ireo, miteny ratsy an'Andriamanitra ny lanitra noho ny fanaintainana sy ny vainy, sady tsy ny bebaka tamin'ny asany. Vao maika hanamafy ny fony ny olombelona, vao maika hiatery-saina izy ireo. Zava-doza ny manamafy ny fo tsy akatoan'Andriamanitra. Zava-doza ny tsy manokatra ny saina andray ny fahazavany soratra masina. Raha manao izany isika dia ho voasarika miandalana ho any amin'ny fahamaizinana eto amin'ity izao tontolo izao ty. Ilayntsika ny mitoky amin'ny fahazavan'Andriamanitra. Ilayntsika ny manaraka ny Kristy, miadana sy milamina isika, voaro isika ao amin'ny Jesosy Kristy. Izy no fiarovana ho atsika, izy no hery ho atsika, izy no toky ho atsika tsirairay avy. Ny loza fahenina dia ny amin'ilay adin'ny Haramagedona
Ny teny hoe Haramagedona dia avy amin'ny teny anankiroa, teny hebreo izy io. Ny teny hoe Ar sy ny teny hoe Megido, midika hoe tendrombohitry ny fandringanana. Tadiditsika tsara ny tantarany zanak'Israely eo amin'ny bokin'ny Mpitsara. Rehefa voadidin'ny fahavalo izy ireo, to tsy mahita toko amin'ny fandresena intsony, toatra ny efa kivy satria ho lasako babo. Amin'ny tana maherin'Andriamanitra no iarovany sy amjeny ireo vahoakan'ireo. Ny Apokalypsy 4:12 manao hoe, ary ny fahenina nampidina ny tao andiviny tamin'ny Eufrata ho ny lehibe. De ritra ny rano ny anamboarana ny lalan'ireny mpanjaka avy amin'ny fipisahany masoandro. Ny on'ny Eufrata de ony anankiray izay namakivaky any Babilôna. Zany on'izany no mitondra rano rehetra ilaina ho eo amin'ny tanàna ny Babilôna io. Io on'ny Eufrata io ihany koa no entin'ny bokin'ny Apokalypsy misarika ny saitsika ny aminay loza fahenina farany. Maneho olona manko ny rano. Maneho an'ireo olona izay velona eto ambonin'ity planeta tany ity, ho ritra ao anatin'ny fotoana fohy, ho voaringana ao anatin'ny fotoana fohy rehefa ho avy Jesosy Kristy, ilay mpanjaka ny mpanjaka, anafaka amin'ny fomba mahagaga ireo vahoakany, dia ho ripaka ireo ratsy fanahy rehetra izay tsy nanaiky ny sitrapon'Andriamanitra, tsy nanaiky iankoka tamin'ilay Andriamanitra mpahary ny lanitra sy ny tany. Amin'ny Apokalypsy 4:15 dia zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra manao hoe, indro avy toy ny mpangalatra, sambatra izay miambina ka miaro ny fitafiany, fandrao mandeha mitanjaka izy ka hita ny fahamenarany. Ilayntsika mandrakariva ny manomana ny fiainantsika ho amin'izany andro be voninahitra ny fiavian'i Kristy izany, mba tsy hanjoantsika tampoka ny loza izay andripaka ireo tsy mino an'Andriamanitra. Ny loza fafito farany dia io fiavian'i Kristy io, izay ho avy amonjy ny olona rehetra izay nanaiky ny ankoka teo aminy. Apokalypsy 4:17 sy ny 18 manao hoe, ary ny fahafito dia nampidina ny tao andiviny tamin'ny rivotra, dia nisy feo mahery nivoaka tao amin'ny tempolo teo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra nanao hoe, vita. Dia nisy elatra sy feo sy kotrokorana, ary nisy horohorontany mafy izay tsy mbola nisy toy izany hatr'izay nisy olona teny ambonin'ny tany. Eny tsy mbola nisy horohorontany mafy sy lehibe toy izany. Ary ny nosy rehetra nandositra, ary ny tendrombohitra tsy hita intsony. Ary nisy avandra vaventy ny latsaka avy tany an-danitra ho amin'ny olona tokony ho lanjany talenta iray avy. Ny fiavian'i Kristy dia ho loza lehibe tokoa ho an'ireo izay tsy nanaiky azy, ho an'ireo izay nandany antsony, ho an'ireo tsy nanolo tena ho mpiankoka, ho mpanarady eo amin'ilay mpahary sy mpanavitra an'ity zao tontolo izao ity. Io no fandringanana lehibe anjo ireo izay tsy mino an'Andriamanitra, fa ho fanavotana kosa ho an'izay manaiky ny ankoka eo amin'ilay mpahary ny lanitra sy ny tany. Dia mandeha isy lehilahy anankiray izay mpiompy sy mpamboly. Rehefa avy niverina tany an-tsaha izy hiazo ny toeram-ponenany, dia gaga satria efa nirehetra ireo trano fiompiany akoho. Tsy nisy zavatra nitsangana intsony, rava ny lavenina ny toeram-piompiana rehetra. Gaga izy noho izany fandringanany afo ny toeram-piompiana izany. Fa tsikariny reny akoho anankiray izay mikaiko ny afo, io sisa ny tazany. Gaga izy nakaiza ny zanak'ilay reny akoho tsy hita rehefa mibatainy ilay reny akoho may. Taitra izy satria tao ambany elatro reny akoho may io. Ireo zanany anakefatra nialoka, tsy nisy may, tsy nisy maty, na dia ray akory azy, fa voaro noho izany nataony reny akoho izany. Tahaka ity reny akoho ity no fitantanan'i Kristy ny fiainantsika tsirairay avy. Ilay reny akoho dia nanao sorona ny tenany mba mijena ireto zanak'akoho anakefatra ireto. Move tsy toy izany no ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Manoloana ny fahoriana sy ny fijaliana, manoloana ny fanafiana ataon'ny Satana,
ary mandritra ny oloza fito farany io. Dia zao no ambaran'ny mpanao salamo. Salamo faraiky amin'ny sivifolo ny andininy faefatra. Ny volonelany no anaronany anao, ary eo ambanin'ny elany ny alofanao, ho ampinga kely so ampinga lehibe ny fahamarinany. Dia tsisy loza anjoanao na aretina anakaiky ny lainao. Ny tanan'Andriamanitra no fiarovana azo antoka ho antsika. Raha mely ny aretina ho an'ity zao tontolo zao ty, Andriamanitra ny fiarovana ara-batana. Raha itotongana ny lafiny ara-ekônomika, ka tsy ho variana amin'ny fikaroham-bola eto sy eroa ianao, fa Andriamanitra no piaro, izy no pita, izy no miazona mba ahatomombana ny lafiny ara-toe-karena eto amin'ity zao tontolo zao ty. Raha ohatra ka mandalo fitsapana mafy isika, to tsy manana antoka intsony, to mahazo atsika ny fahoriana sy ny fijaliana, tadidio fa Andriamanitra no aro, izy no toko atsika. Mpamonjy tsy mora azo izy, ary eo ambanin'ny elany no iarovany atsika tsirairay avy. Salamo faraiky amin'ny sivifolo ny andininy fahafolo. Fa izy andidiny anjeliny ny aminao, mba hiaro anao eny amin'izay rehetra lehanao. Te hiaro anao Andriamanitra, te hitantana anao amin'ny tanam-pitiavana izy. Ty no isan'ny mpandresy avy ao anatin'izany fahoriana lehibe zany ianao. Atolory azy ny fiainanao ankehitriny. Mandraisa fanapahan-kevitra mba ho mpiankoka amin'Andriamanitra, lay mpaharo ny lanitra sy ny tany ianao. Mandraisa fanapahan-kevitra mba andray an'Andriamanitra ho mpamonjy, ho mpanavitra, ho mpiaro, ho mpifehy, ho mpitantana ny fiainanao ianao. Androany ny fotoana mety indrindra ahafahanao mandray izany fanapahan-kevitra izany. Ary efa miandry ianao ny tanam-pitiavan'Andriamanitra, andray ny tananao, hiaro anao, hivimbina anao, ampandresy anao. Andriamanitra ne hitay anao, hikasika ny fonao, andraisanao ny fanapahan-kevitra iandany aminy. Amen.